Akatsika atreo ny makasika izay fanadidiana mikasika ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany ho an'ny baolina kitra izay totosaina androsy izay fa hivadika pejim-baovao hafa isika. Volana Jona ho an'ny Malagasy ny volana Jona dia fotoana fanaovana ny hasoavan-jaza izay vanimpotoanan'ny ririnina. Mba hizotra tsara izany fandidiana izany dia misy ny toromarika tsara ho fantatra avy amin'ireo mpitsabo matihanina mikasika izay. Tokony aloha izany atao madio tsara ny zaza, mila mandry mihitsy izy alohan'ny hasoavana satria mba tsy hampanohitra ny fery. Dia avy eo mila madio koa ny zaza rehefa vita ny hasoavan-jaza satria le fery maritiny koa mampanohitra an'izay fery izay. Dia entanina foana zany ny olona hamonjy dokotera na iza dokotera mety daholo satria ny dokotera efa nofanina nanao an'ireny hasoavana ireny satria indraindray raha vao diso fohy kely ny tapaka dia miverina voasarona indray ny filainy iny, nefa koa raha vao lasa lavitra be loatra no hoditra ny sorona dia ela be vao mikatona ny fery sady lasa mifohy ny filainy iny satria voatery manakatra le hoditra banga be teo zany le hoditra mijanona eo. Amin'ny ankapobeny zany ny tsy maintsy fehezina tsara zany ny hasoavana mba hijanona tsara ny rà zay vao miala teo zany ny olona. Ny zaza hémophile zany dia tsy manana an'izay singa mampijanona ho azy ny ràny izay izy, ka raha vao mandeha rà izy na kely ara dia mijanona be, tsy mety mijanona mihitsy. Dia ireny zany tsy maintsy mamonjy hôpitaly ireny Dia iny ihany koa tompo kilasy tompoko vavy no nentina nanakatona ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.